Amin'ny fifaliana riavana no iarabanantsika mpianakavo finoana na tratra ity andro anio ity, izay andro lehibe rahateo eo amin'ny fiainan'ny firenena ray manontolo, hahatsiarovantsika ny fankalazana ny faha-80 taona nahazoany ny firenentsika ny fahaleovantena dia Madagasikara izany. Koa mifanandrify amin'izany indrindra ny tenin'Andriamanitra izay omeny tompo antsika amin'ity andro anio ity. Andeha hivavaka isika ry havako. Andriamanitro, misaotra anao sy mideranao ary mankalazanao zahay. Misaotra anao ny amin'ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovan-tena-pirenena izay nomenao anay, nandritra izay 80 taona lasa izay. Ary misaotra anao fa afaka mahatsiaro izany izay na dia ao anatin'ny fotoana voafetra aza, fa taratray sy hitanay ao anatin'izany ilay famindram-po mahagaga tsy misy fetra izay ahatranao amin'ny mpianakavinao tsiraray avy. Dia misaotra anao zay Tompo fa famonjena tsy vidina izany atolotrao mamaim-poana ho anay. Fa raha andreny teninao zahay, ilay teny fiainana, ilay teny soa sarobidy, dia sokafo ny masom-pananay, hahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny epistily ho an'ny Efesiana 2 ny andininy 2:20 hatramin'ny 2:20 no mofinaina voalahatra ho antsika amin'izao andro anio izao. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo, ka nolazainy ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany androany dia tsy nanana ny Kristy ianareo, fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely, ary vahiny tamin'ireo faneken'ny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakaiken'ny rano Kristy. Fa izy no fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambanany antsika rotota ao amin'ny tenany, olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana, ary ampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra no ny hazo fijaliana izay namonony ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra, ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no ananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina, sady ankonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo, ary eo aminy no miaraka orona koa ianareo ho fanorenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboana ho aminareo anery havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Amen. Ny bokin'ny Efesiana ry havako dia boky iray mirakitra lesona sy fampianarana maro ary ambaran'ny mpandinika sasany mihitsy ary fa ity epistily ity dia antsoina koa hoe
epistily fianarana teolojia tahaka ny epistily ho an'ny romanina. Misy lesona fampianarana maro ao anatin'ity epistily ity, ary eto amin'ity mofinaina ity dia misongadina amin'izany lesona izany ny lesona mahakasika ny anjara toeran'ny fahasoavan'Andriamanitra na ny famindrampon'Andriamanitra handraisany indray ny mpanota, handraisany indray ny hafa firenena na ny jentilisa izany. Misongadina ary amin'ity mofinainantsika ity ny mahakasika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra handraisany ny mpanota voalohany. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mampanakaiky antsika amin'ny Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mampanakaiky antsika amin'ny Kristy. Rehefa mamaky ny 1:11 hatramin'ny 1:13 isika dia hitantsika taratreo fa ny jentilisa na ireo antsoina hoe hafa firenena akoatra ny jiosy no antsoina hoe lavitra an'Andriamanitra eto. Izy ireo dia ambara fa tsy mba manana anjara amin'ny teny fikasana, tsy mba manana anjara amin'ny famonjena satria tsy voafora, tsy manana ny Kristy, oloko azy, vahiny amin'ny teny fikasana ho ny voalaza eto. Ary ambara mihitsy fa sady tsy manana an'Andriamanitra no tsy manana fanantenana. Raha izany maizy azy ny jentilisa na ny hafa firenena zany no jerena, dia tena ambara fa tsy vitany hoe lavitra an'Andriamanitra fotsiny izy, fa tsy manana anjara mihitsy amin'ny famonjena. Kanefa noho ny amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra dia ambara fa akaiky ao amin'ny Kristy izy. Noho ny amin'ny asan'ny Kristy izay nampanakaiky ireo lavitra fahiny dia zary lasa akaiky amin'ny Kristy izy. Mpanompo sampy ny mponina tao Efesosy, ary fatatsika rehetra fa nalaza zany tanàna zany amin'ilay fananany tsangam-bato-tsampy lehibe antsoina hoe tempolon'ny Diana, ka dia nirona kokoa ary amin'izany fanompo-tsampy zany ny olona. Ary zany no manamafy fa tena lavitra an'Andriamanitra izy ireo. Kanefa ambarany soratra masina fa raha manaiky an'i Kristy izy ireo dia zary lasa akaiky an'i Kristy. Zay rehetra manaiky an'i Kristy dia tonga akaiky eo aminy. Io mantsy ny voalaza ny 1:13 manao hoe fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo, izay ao amin'ny Kristy, izay niombona amin'ny Kristy, izay manana an'i Kristy, izay nandray an'i Kristy, dia efa nampanakaiken'ny rany Kristy. Ravako malala ao amin'ny tompo, tsy hafa mihoatra noho izany ny sary izay tiany Jesosy naseho raha miresaka tamin'ny Zakaiosy, ilay lehilahy mpanota tao an-tanàna izay heverina mpamoretra, mpangalatra, mpanokolokoly ary mpisandoka mihitsy aza. Kanefa nitenenan'i Jesosy manao hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Lavitra izy fahiny fa nampanakaiken'ny rany Kristy izy ankehitriny. Tsy hafa noho izany no sary hitantsika ao amin'ilay vehivavy mpanota izay nanositra diloilo ny tongotry ny tompo, izay nitondro ny olona molotra sy izay nisanandroaka mihitsy aza. Kanefa nitenenan'i Jesosy manao hoe voavela ny elony be fa be fitiavana izy, fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Ravako malala ao amin'ny tompo. Izao sy ianao ihany koa dia tahaka izany. Mety manontany tena isika satria mety efa lavitra an'Andriamanitra. Mety hanontany tena isika makasika ny famonjena satria nanana ny fahiny sy ny lasantsika. Zao no tsarovy. Andriamanitra minitsy mijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny kosa izy mandidy ny olona rehetra hibebaka hiala amin'izany fahalalana izany. Andriamanitra ravako malala dia mini manadino sy mamafa ny lasantsika tsiraray avy ka mandray antsika ho akaiky azy. Zany ny asan'ny famondrampon'Andriamanitra, mandray antsika ho eo akaikiny.
Fa ny zavatra faharoa zay hitantsika amin'ity ten'Andriamanitra ity koa dia ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampiavana antsika. Hitantsika izany eo amin'ny andinin'ny 4:40 hatramin'ny 20:40. Ho mantsy mivoalaza eo amin'ny andininy 4:40 manao hoe fa izy no fihavanantsika. Izy no fihavanantsika. Ny lalàna ry havako, ny lalàna jiosy dia mandrara ny jiosy tsy fanerasera, tsy fampikasokasoka amin'ny jentilisa na ireo hafa firenena izay heverina fampanota, izay heverina famaloto azy. Ary tsarotsika tsara ne ohatra ny tantaran'ilay Samaritanina anankiray izay nifampiresaka an' Jesosy ka nahatonga ny mpianatra hanondromolotra azy, satria nambara fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritanina. Ambara zany fa fanjakana samy manana ny azy, ny fanjakana jiosy sy ny fanjakana jentilisa, ary heverina fa tsy misy tokony hifandraisana. Dia eo indrindra ny miditra le fahasoavan'Andriamanitra, miditra mampifandray izay lavitra amin'izay akaiky, miditra mampifandray sy mandrava ny efitry ny fisarahana, mandrava ny izay fahasamihafana rehetra, za lasa tena iray ao amin'ny tompo izay rehetra manana ny Kristy, na jiosy na jentilisa. Io famindrampon'Andriamanitra na ny fahasoavan'Andriamanitra dia nandatsahany rano teo amin'ny hazo fijaliana io no mampiombona ny mpino ho tena iray, mampiombona izao tontolo izao, ary tsy misy fahasamihafana intsony. Foto-kevitra lehibe ry havana izay entin'ny apôstôly Paoly hitenenana eto dia ny hoe ny jiosy aza ozy izy izay voafora ka olombelona ihany no namora azy, manaiky handray anareo, maika fa Andriamanitra izay mandray antsika amin'ny fitiavany sy ny famindrampony. Rehefa mamaky isika ry havako ny Galatiana 4:7 ny andininy 20:20 dia haitsika rehetra ny voalaza manao hoe fa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany anareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Arak'izany ilay Kristy izay nanombo ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana no tsy vitany nampiavana antsika mpanota tamin'Andriamanitra fotsiny, fa nampiavana antsika amin'ny manodidina sy ny mpiarabelona amin'ny sampino raha teo ihany koa. Mankalaza ny 40 taona ny verenan'ny fahaleovan-tena-pirenentsika ry havana amin'ity andro anio ity. Amin'izao vanim-potoana izao no anehoana ny fampihavana pirenena tena izy, izay efa nataon'i Jesosy Kristy, izay tokony ampiarina eo anivon'ny firenena manontolo. Kristy aza vonona handray antsika amin'ny maha izao sy amin'ny maha izy azy antsika tsiraray avy, maika fa isika indray ve no tsy vonona hifandray tahaka nandraisan'i Kristy antsika. Kristy tonga hitondra fihavanana, mitondra fiadanana ho an'ny firenena, ho an'ny mpiray monina, ho an'ny vahoaka manontolo, ary isika indray samy fiangonana ve no tsy vonona ho amin'izany fihavanana izany. Farany ry havako malala, ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampandova antsika ny fanjakana tokana. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampandova antsika ny fanjakana tokana. Mampiharihary ato anatin'ny bokin'ny Efesiana 2:3 zany hevitra ny mahiray na ny mahatena iray, zany hoe asehon'ny bokin'ny Efesiana mandrakariva ny antsoina hoe vahoaka tokana, firenena tokana, olom-boafidy tokana, fiangonana tokana, ka sary entiny ilazana zany mahatokana ny olom-bovony zany, ny mahatena iray, ny sary ny fanambadiana ary ny sary ny fiangonana. Anankiray amin'izay maneho ny
mahatokana ny vahoaka ny sary fiangonana izay voalaza eo amin'ny 170 hatramin'ny 220 voalaza eto. Lesona maneho ny mahiray ny mpino ka angonon'Andriamanitra ao amin'ny toerana iray ny olom-boa vonjy dia ny fiangonana tokana zany. Fiangonana tokana izay endrik'ilay fanjakana tokana na ny fanjakana lanitra tokana izay homanin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka voavonjy. Zary mizaka ny zon'ny zanak'Andriamanitra ka mizaka ny zo-pirenen'ny lanitra ankehitriny ireo vahoaka ireo ka misitraka ny sata vaovao dia ny satan'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy indrindra mantsy ny voalaza ny epistily voalohany nosoratan'i Petera 2:5 manao hoe ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Araka izany dia ambara ry havako malala fa fahasoavana lehibe mihoatra lavitra noho ny zavatra hitantsika sy azontsika tsapaina tanana ety amin'izao tontolo izao, ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitondra sy mibata antsika ho any amin'izany fanjakan'ny zanany malalany dia ny fanjakan'ny lanitra izay omeny tompo maimaimpona ho an'izao tontolo izao. Andriamanitra tokana, fanahy tokana, ny finoana tokana ary ny fiangonana tokana no tian'Andriamanitra iaina ny vahoaka tokana dia ny mpino sy ny olom-bovony zany. Tsy hisy intsony arak'izany ny fahasamihafana. Rehefa tonga any an-danitra tsy misy hoe ery ny jiosy mipetraka dia ery ny jentilisa. Tsy misy intsony hoe ery ny sokajon'olona tahaka izao na ny sarangan'olona tahaka an'izao, fa iray isika rehetra ao amin'ny tompo. Zany fiainam-pampiombonana, fiainam-pampihavanana ety an-tany ka hatrany an-danitra izany no asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay omena antsika tsiraray avy. Engane ary anjaka ao anatintsika izany fanany fiombonana izany mba hiainantsika ny fiainan-danitra rahatra izay. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy, ilay Jesosy tompon'ny teny, ilay miteny aminay isan'andro, mampahery anay ary mamangy anay amin'ny alalan'ny teninao masina. Misaotra anao fa na tsy ary mahery izahay satria fantatray marina tokoa fa ao amin'ny teninao no amanginao anay ary ao amin'ny teninao no ampiombonanao anay, indrindra ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Fa izahay koa Tompo noho ny amin'ny teninao dia vonina hiombona sy handrava ny hevitry ny fisarahana izay mahatonga anay ho samihafa, mahatonga anay hanalavitra anao indray ary. Dia taio ny fiangonanao, ho fiangonana mahery amin'ny teniny sy ny asany, aneo ny mahavavolombelonao Andriamanitra tokana azy amin'ny sehatra rehetra. Amin'izao fahatsiarovana ny fankalazana ny fahaleovan-tena-pirenena izao dia mianta aminao manokana izay ho an'ny firenenay, ho an'ny mpitondra ary ho an'ny vahoaka malagasy. Efa nafonao ho nosy hatramin'ny voalohany ity nosina ity, ho nosy manana ny harena voajanahary, taio Tompo hitondra fiadanana sy fandriampahalemana ho an'ny vahoaka izany. Taio ny vahoaka malagasy hahatsiary fiadanana tena izy fa tsy saritsariny intsony, ary taio ireo mpitondra mba andidy ahita ny vaniny sy kapa ahita ny tonony, anaraka ny sitraponao amin'ny fitantanana ny firenenay. Tompo maniry indrindra izahay ho firenena vanona sy vonona, ho firenena andova ny fanjakanao ary ho firenena sambatra tokoa ity firenena ity.
dia ianao Andriamanitra anjaka satria izany no ambara ny teninao manao hoe sambatra izay firenena manana ny Jehovah ho Andriamanina. Dia ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen.